Alarobia faha roamropolo jona roamropolo sy roarivo. Magnano mbala tsara tompoko lahy akorialy tompoko vavy. Miarabanao tonga soa ato agnatin'ny sampagna fampalambavao ny radio antsony filazantsara amin'ity anio ity ary ampagnajagna no agnasagnanao agnaraka na tsipirim-bavao antsika hatramin'ny farany. Ny lafin'ny fampianarana no anamboatsika ny fampalambavao amin'ity androany ity. Mpianatra miisa 7 mianatra amin'ny lycée annexe Antsiranana no tsy nahazo ny convocation na ny taratasy fiantsoagna indesy miatriky ny fagnadinana ara-panatanjahantegna baccalauréat. Ifaragna rapitra fa 13 jona 2024 ny fagnadinana ara-panatanjahantegna eto Antsiranana. Manoloagna izegny mpianatra miisa 7 avy ao amin'ny lycée annexe Antsiranana nefa no tsy nahazo taratasy fiantsoagna na convocation indesy miatrika izany fagnadinana izany. Raha ny loharano-baovao azo dia nisy nanolo ny demandireo mpianatra ireo ka nosoloagna ho agnaran'ny mpianatra hafa izay tsy mianatra ao amin'ity lycée ity. Agnisan'ny mahagaga nefa amin'ity tranga ity dia nisognin'ny proviseur izay miandraikitra ny lycée annexe no hita ao amin'ireo taratasy na ny demande izay nalefa agny amin'ny office du bac ary ny tampon fampiasa ny lycée annexe ihany koa no hita amin'ireo taratasy ireo. Raha ny fagnazavagna izay nataony Andriamatoa Manana Caroline proviseur ny lycée annexe Antsiranana fa kanefa laviny ary tsy fantany mihitsy ny fisian'ireo mpianatra 7 hafa ireo. Tamin'ity taona ity moa ny convocation-ny zaza amin'ny Ngalabaka misy olana satria kofanavy zegny convocation ny PS bac fanadinana ara-panatanjahantegna dia misy tsy ampy na manky 2020 dia mipodina agnatin'ny office du bac magnano réclamation dia misy ny agnatin'ny 2020 fito zegny ny efa nazo ary fa magnano fagnadina tsara zegny le zaza fa ny 7 ambiny zegny tamin'ny le 15 nasiana mipody nagnano vérification dia ny jomantoma ny zara tsy hita zegny le convocation dia farany nandray décision hoe ipody vérifier zegny le dossier ny lycée annexe zavona le zaza 7 sans convocation dia kinandro fanzavana le dossier tsy tao zegny le dossier ny zaza 7 fa tsy vitanao hoe le dossier ny zaza 7 tsy tao fa misy dossier 7 hafa nitsofoka tao agnatin'ny dossier-ny satria ny dossier naterina miaraka amin'ny liste dia ny nombre amin'ny liste mitovy tamin'ny nombre ny dossier zay naterinay ary mitovy tamin'ny montant ny vola ny droit ny bac nateriny. Dia ny fomba fandraisana dossier ato amin'ny lycée annexe moa zaho miaraka surveillant secrétaire amin'ilay dossier any amin'ny salle de classe dia zaza manatra dossier misoratra anarana manao vérification dia misy maniry retardataire ohatra hoe zaza marary isa hoe sambany volo ohatrohatra dia nankiny tamin'ny surveillant-ny ato amin'ny lycée annexe dia ny liste koa navela atao amin'ny surveillant dia le zaza tara magnatony surveillant magnatriky dossier dia misoratra anarana dia le dossier amizay moa atao cachet aterina atao amin'ny bureau-naka dia za aby zegny manao signature amin'ny dossier le zaza feno dia natao man'ny contrôle nombre amin'ny liste nombre amin'ny dossier dia montant ny vola dia mitovy zegny le izy exact dia iny zegny nateriny tany dia mifandena dia mifanteraka le hita ma le problème que soit le dossier 7 dia nagnatony monsieur Fidèle office du bac dia za hoe iny solution satria zaza mianto taogna araiky nefa dossier tsy ao nefa nateny tsara raha zegny natao agnatin'ny liste natery satria zany amin'ny 16 liste dia solution tazoma amin'ny office tsy mahavaly izy fa mety agny amin'ny président université dia agnatin'ny président université nikorana tamin'ny chef Cisco satria izy malehibe naka direct dia niaraka nagnatony tany dia nikaiky Tananarivo ary nagnatony madame député madame Jocelyne Vipana satria izy mare mandrena tanàna mba afana iarana amalevona io dia falomaly ariva tamin'ny andro CPE moa ny agnatony madame Vipana dia miambiny vahaolona zegny miambiny appel système de transparence amin'ny Tananarivo amin'ny amagna le problème ro zaza io fandro miatriky fagnadinana amin'ny ankapobeny ny baccalauréat anty taona tegna mampanahirana zegny zavatra fa izy zany miza solution dia agnatin'le dossier 7 hafa zay tao tafiditra agnatin'ny dossier moa manomboko ny azy atao zay fanadidiana hoe azo zegny le zaza 7 hafa io tafiditra dossier ty zegny ny coordonné efa ampelatana dia magnano fanadidiana mikasika zaza. Manologa zegny olagna
izay sedreny reto mpianatra valy mianaday mianatra amin'ny lycée annexe ity dia tsy mipetraka ireo tompon'andraikitra izay taritiny vepany Antsiranana fa mitady vahaolana hoentigny mamaha ny olana izay sedreny reto mpianatra ireto mba ahafana izy ireo hiatrika ny fagnadinam-panjakana baccalauréat sy ny fagnadinana ara-panatanjahan-tegna soamatsara. Itoantsika eo amin'ny lafiny fandriampahalemagna ny fampalamba-vaoantsika amin'ny ity androany ity taritra ny polisy pirenena ireo andian-jatovo mpandrava olo any amin'ny folotany maro samihafa eto tapitanànany Antsiranana. Andiary hoarantsika ny antsipirian'ireo vaovao ireo. Andian-jatovo mpandrava eny amin'ny quartier maro eto Antsiranana. Agnisan'izay ny terrain basket Sofeny, ny gymnase, ary bus mena akaiky ny siasy Tanambao, ny lalagna abattoir, ny lalagna eo akaiky ny parkazy Ramena, eo amin'ny Skam, no voasambotry ny polisy pirenena eto Antsiranana. Tovolahy eo amin'ny 40 hatramin'ny 20 taona ireo tratrany polisy pirenena ireto. Fandravagna zaza roa mianadahy mpianatry ny école Saint-Jean avy nianatra kory ny rava tavalo aligny tery amin'ny Skam. Noho nazahoan'ny polisy pirenena ny loharano-baovao. Noho ny fahafantaran'ireo zaza ireto Jolay izay nandrava azy reto, no tsy nampisalasala azy ireo nampilaza tery amin'ny polisy pirenena ny sabotsy fa 20 Jona 2024 lasa igny. Nandritra ny fisamborana dia tratra tamin'ireo andian Jolay ireo ny fitaovagna izay hoentin'izy ireo manao ny asa ratsiny toy ny meso be miisa 3, ny meso kely, saboa ary telefony miisa 2. Fantatry le zaza noravaina le mpandrava fa tsy tadidiny reo zany olona afaka fantatry fa tsy tadidiny le mpandrava le zaza mpianatra ty dia nalaindreo moa tamin'izay fotoana zay ny telefônina anankiray le nambanan'zareo tamin'ny antsy be le zaza mpianatra reto dia nanatona taty amin'ny polisy reo ny sabotsy maraina tonga dia fantatra koa ny toerana misy an'le ray tamin'ireo mpandrava reo dia tonga dia nisamborana ny ray sipotsiny voasambotry dia mitadiavana moa ny naman'io raha mbola tsy hita hatramin'izao mbola anatin'ny andalam-pikarohana anazy dia io voasambotry io amizay zany rehefa natao ankety tato nanontaniana satria nisy trangana fandravana izy koa niseho taty amin'ny akaikaiky ny hopitaly Manarapenitra dia izy nandà hoe tsy izany nanao an'io fa nanonona andiana zatovo hafa izy zany tomponantoka tamin'io hoe fandravana io dia natao moa ny fisamborana dia ny latsinainy maraina voasambotry ny 5 rahalahy taria akaiky amin'ny Sofena akaiky ny terrain fanaovana baolina taloha io akaiky ny gymnase dia nandritra ny fisamborana ny reto 5 lahy reto natratrarana meso be 4, meso hely anankiray dia lacroque fanaovana locton io hitatsika io dia lefona na saboa dia rehefa voasambotry izy ireo misy telefôna anankiroa koa tsy fatapiaviana tsisy taratasy tratra taon'ny tokantrano'izy ireo aray moa zany tena mipetraka ao fa ny sasany mipetraka Lazare Balavola fa ao zany ny amboim-piaonan'izy ireo rehefa avy manao asa ratsy satria rehefa natao ny réquisition amin'ireo opérateur téléphonique dia hita ny adresy misy an'le telefôna farany ka etanina atsika aza misalasala hoe kivy hoe io tsy hita io tsisy varany misy varany io mametra fitoriana zay victime dia zay manam-baovao mampilaza aty amin'ny mpitany filaminana aty amin'ny polisy. Mariana fa olona samy amin'ny fokotany misy azy avy ireo Jolay izay tratran'ny polisy pirenena ireo. Eto dia manao fanentanana ny vahoaka eto Antsiranana ny polisy pirenena mba tsy hisalasala ampandre raha misy tranga mampiayay. Lafy sosialy kosa dia agnatanteraka hetsiky loky be ny ONG ADS Madagascar anteny Antsiranana ny 17 ary faragna ny 15 Jona 2024 ho avy izao iry akaiky ny hôtel Le Riche en face ny Jirama taloha izay agnasagna ny olona rehetra ho tonga ijery izay hetsiky ho karakarainy ONG ADS Madagascar izay. Ny tarika ny olona mpampiasa charbon sy azomaty amin'ny velotegna toy ny mpanao gargote sy ny hôtely ampiasa ny fatigna mitsitsy no tanjo ny ADS Madagascar. Noho izany dia magnomagna hetsiky loky be izay hoentigny magnentagna ireo olona ireo ho amin'izany fampiasagna ny fatigna mitsitsy mandritra ny 3 andro
ery akaiky ny hôtel Le Riche manomboka rapitso fatelo amby roapolo jona 2024 ary faragna ny 2025 ny volana jona ho avy izao. Ny fatagna mitsitsy ampiasaigna charbon sy azomaty ary fatagna mandeha amin'ny herin'ny masoandro novokarin'ity ONG ADS Madagascar ity. Mandritra ny hetsiky loky be izay tototsain'ny ADS manomboka rapitso fatelo amby roapolo ny volana jona ho avy izao dia izy fivarotana ny fatagna mitsitsy mandeha amin'ny charbon sy azomaty ary fatagna mandeha amin'ny herin'ny masoandro ery akaiky ny hôtel Le Riche amin'ny fasin'ny Jiramantaloha. Ny koatra ny hetsiky famokaragna fatagna mitsitsy izay vokarin'ny ADS Madagascar dia izy ihany koa ny fampiofanagna ho an'ireo hôtel sy gargote ary ireo olona izay mampiasa ny fatagna izay vokariny ny 20 jona 2024 ho avy io. Isoritana andregny olo regny ampiasa an'le fatagna zay mitsitsy agny amin'ny antsasany agny mahery ny fandaniagna charbon sy azomaty eto debo. Rahantsika malala ngamba ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana mahakasika an'izay fampihenana ny faharobatany ala zay dia ombana ADS marana zay ezaka zay amin'izao hetsika ataonay izao. Izao ny édition voalohany fa hataonay ho isan'ny fanao mahazatra zany ny fanairana an'ireo olona zay ataontsika hoe manao antonasa sy mampiasa charbon sy azomaty reo eto deboa isan-taona zany zay dia hiezaka hametraka hoe tonga ny fotoana anairana anareo hoe ampihenan'io charbon ampiasaintsika isan'andro. Zay ny piscine zao hetsika zao satria izy démonstration na cuisson zany ataonay mandritra ny 3 andro io. Mety manontanytsika hoe lava le 3 andro ina sy aby ny zavatra mety ho hita ao anatiny ao. Ny ao anatin'ny programme ny 3 andro io ny voalohany ny andro voalohany zany dia hisy ny varotra fampirantiana ny fatana ADS zay tena fiompana indrindra amin'ireo fatana maventy ireo zany cette fois-ci. Ho an'ny antsiranana manokana dia mbola lavitrezaka ny fampiasagna ny fatagna izay vokarin'ny ADS hoy nambaran'ny tompon'andraikitra. Efa maro nefa ny mampiasa izany ary misitraka ny tombotsoa amin'ny fititiagna raha ny fanambaragna nataon'ny ramatoa Rasonirina Omega tompon'andraikitry ny antenne ADS aty Antsiranana. Dia hopresentenay aminareo hanaovanay démonstration ho hita eo hoe ohatran'izao ny fandokisana amin'ireo fatanareo ary afaka ampiharinareo ary tsy voalohany hoe ny gargote na ny hôtely eto amintsika Digony mampiasa azy io fa na ny gargote any Fianaratsoa, ny hôtely, ny restaurant na dia efa mampiasa an'izay fatana mitsitsy grand format vokarin'ny ADS izay. Dia hatramin'izay zay tonga teto Diego ny fatana mitsitsy kely no lezanana paritaka. Efa maro ny tokantrano manana ny fatana io fa hita fa mbola mandeha ila zay zavatra satria mbola misy olona tokony sensibiliser agny zay tena mandany ataoko hoe tena grand consommateur na charbon eto amintsika sy mampiasa hazomaty maro. Iveragnantsika ny amin'ny lafiny fandriam-pahalemagna teo igny notolorana fiofanagna nanomboka omaly fa 20 jona ary faragna ny 20 jona ireo andrimasom-pokon'olo olona nitsongaigna avy amin'ny fokotany 20 aza tapitranany Antsiranana no nitolorany polisim-pirenena ity fiofanagna ity ary olo vognono hiara-iasa sy ampitany vaovao ara-potoagna ihany koa. Ny fanesagna andraikitry ny rehetra no mitondra ho amin'ny filaminagna amin'ny tanàna. Noho izany dia nitolorana fiofanagna mandritra ny 3 andro ho an'ireo andrimasom-pokon'olona izay vonona hiara-iasa sy hanotra vaovao ara-potoagna ny polisim-pirenena eto Antsiranana izay natomboka omaly fa 20 ary faragna ny 15 jona 2024 avy izao. Olona maro avy amin'ny fokotany 20 ato amin'ny commune urbaine t'Antsiranana no nisitraka izao fiofanagna izao. Misy ny fiofanagna zay omeny police nationale reo andrimasom-pokon'olona zay nanomboka omaly eo amin'ny palais faritany. Ny tanjona amin'io moa zany dia fanomezana fahalalana tsotsotra tokony ho fantatry nireo andrimasom-pokon'olona reo amin'ny fanatanterana ny asany. Miandry ny zavatra misy ao an-tanàna dia maso misy sofina mieno ny zavatra mandalo any amin'ny quartier dia mampita zay vaovao azo any amin'ny sefokotany koa mampita ny aminay mpitany filaminana. Ka io tsy voatery hoe asan-jolahy asa ratsy fa mety misy voina misy eo natoraly na mety famaizan'ny trano mba mampita n'izay vaovao zay faran'izay aingana mba ahafahan'ny président fokotany mampita vaovao amin'ny tompon'andraikitra
zay tokony mahakasika an'izay zavatra zay ahafahana mandray andraikitra faran'izay aingana. Dia farany indrindra manararaotra amin'izao akatoko ny fetiny fankalazana fetiny fahaleovan-tena mampatsiahy fa ny fivarotana sy ny fampiasana petara tsy popoka dia voararany dida mandalana manakely ka noho izany ilazana nareo mpivarotra mba tsy varotra ny petara io fa raha ohatra sendra ny mpitady filaminana mandany mahazo renseignement koa na manao fisafoana mahatratra dia fa mampiomana fa ho atao ny fanadediana fampiarana ny lalàna dia tokotra ny fitsarana. Miainga avy aty amin'ny fokotany ny filaminana hoy nambarany Sergino Kader, président du chef fokotany ato amin'ny commune 5 ato tapitaranany Antsiranana. Zava-dehibe ity fiofanana izay natolotra tompony andraikitra ity hoy izy. Nazivagna ny tsy fandriam-pahalemana tato amin'ny fokotany 5 eto Antsirana voalohany. Agnisan'ny navelom-bolo ny hetsika izay natao ny fokotany filaminana amin'izao mikasika tsy fandriam-pahalemana zao. Ny andro nisy fiofanana natao iarana amin'ny andromasom-pokon'olona sy ireo mpitany filaminana. Nagnano izao fiofanana zao tegna hoe nafaly izay agnivon'ny fokotany izay satria raha hita fa resaka tsy fandriam-pahalemana anisany mirongotra atoato eo anivon'ny fokotany eto Antsirana voalohany. Ka navelom-bolo azato ny fisiany izay fiofanana zay. Raha tsika mahita fa izy koa ny tsy fandriam-pahalemana hita tsy maintsy agnivon'ny fokotany no iboan'le raha zay. Zay natonga hoe raha jiaby atao tsy maintsy avy agnivon'ny fokotany. Ka resy lahatra ry zareo mpitany filaminana, resy lahatra ny tompony andraikitra an-tanàna fa ilaina ny fisiany andromasom-pokon'olona isaka ny fokotany. Ka zay no antony zio manomboka zio zegny nisy ny fiofanana iaragna amin'ny zareo mpitany filaminana miaraka amin'ny andromasom-pokon'olona. Tsy midika tsara nisy andromasom-pokon'olona ny fokotany fa nisy ny tsy fahaizana ny fandrindragna ny fagnanaovana izay andromasom-pokon'olona zay ka avy amin'ny alalan'izay no nagnanaovana fiofanana ny anty. Hita fa tsara ny fiaragna, tsara ny fandraisana amin'ny asa rehetra zay atao eo anivon'ny fokotany amin'izay fisiany fandriam-pahalemana. Tapitra fampiralaam-baovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ny fo ravoravo no ankasitrahanay anao izay nagnaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany teto amin'ny radio Antsy filazantsara ny namanao be mitombo arlay izay nanolotra sy nitatitra ny vaovao teo ary namana Erso kosa no nampita ny feo tagny amin'ny toerana izay misy anatay magnano veloma ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.